araka ny courrier de mada tamin'ny 6 avril anome fanampianara teknika ho an'ny senity ny seni afrikanina tatsimo ary naniraka solitaina efatra eto Madagasikara i maître Pansi Tiakula filohan'ny seni afrikanina tatsimo dia ny révérend Bogali Fika, James Afan, Tami Mraji, Simon Mamabolo. Noraisiny Ramatoa Tala koa io gazety io ny docteur Esaü Chivia, secrétaire général ny forum parlementaire ao amin'ny SADC. Tam'izany no nangataka tamin'ity forum ity Ramatoa Tala mba andefa mpanaramaso ny fifidianana izy ireo. Araka ny gazety Les Nouvelles tamin'ny 12 avril hoy ny révérend Bogani Finka avy any Afrika Atsimo. Tsy mitonantonana toy ny vinantitra na refoisa izay raha tonga eto Madagasikara satria Ramatoa Tala filohan'ny senity mihitsy no niantso anay mba hanampy azy. Zavatra telo no nangatahany taminay. Fitaterana amin'ny hélicoptère ny bulletin mpifidianana any amin'ireo toerana salidalana, fanolorana taratasy anaovana ny bulletin mpifidianana sy fanontana ny bulletin fifidianana. Tam'izany no nolazany Ramatoa Tala fa i Madagasikara no firenena afrikanina voalohany ahazo izany tombotsoa izany. Tombotsoa moa mantsy ny fihaverana azy toy Brésil, Inde, Mexique. Tam'izany no nitsidika ny CNTDI, Centre National de Traitement des Données Informatiques, ireo iraka avy any Afrika Atsimo. De zao ny fanontaniana petraka. Raha any Copenhague no atao printy ny bulletin mpifidianana. Raha i Afrika Atsimo no anolotra ny taratasy. Raha i Afrika Atsimo no hitatitra azy ireo sy hiara hiasa amin'ny CNTDI. Iza no afaka anome antoka fa tsy efa amboarin'ireo vahiny mialoha any ivelany ny bulletin mpifidianana efa misy ny sonian'ny mpifidy mifanandrify amin'ny anarany ireo Rakotoatara. Zana manisy mail mahita fa tsy isy fifidianana amin'ny 24 Jolay. Tsy manao faminaniana aho raha milaza an'izany satria mba mahita an'izany koa tompoko ny olona manana maso mahay mijery. Zavatra 10 farafahakely no hitako tsy ampisy fifidianana amin'ny 24 Jolay. Voalohany, tsy azo diany tsy hita ny fiain-kevitra navoakan'ireo mpizeka tamin'ny fivoriana no tariany FFKM teny Vato mitaky tetezamita vaovao sy fanemorana fifidianana. Faharoa, tsy mandry ny tany. Misy vakitrano saika isan'andro. Misy manakana ny taxi borosy amin'ireny lalam-pirenena ireny. Mie mahazo laka ny fakana olona ankeriny. Famonoana olona mihitsy azy. Ohatra, nisy nakankeriny teto Antananarivo, Andriamatoa François Raphaël, tale général ny orinasa Henri Fraise tamin'ny 15 avril. Ary tsy nivotsoran'ireo mpakankeriny izy raha tsy nandrotsaka vola 400 euro ny fianakavieny. Tany Toliara, tamin'ny 30 avril, notifirin'ny Zaid Abidali Molo sy ny namany Andriamatoa Firdaus Rosanali Filou, tompony hôtel Le Récif. Notifirin'ny Jiola, ny général iray misotro ronono teny Ankaraobato tamin'ny 17 Mai. Ary tsy mety voafeny mpitandro filaminana ny asandahalo any Antsimo fa voamaika mirongatra. Efa ela no nilazako fa raha tsy mitandrana ny mpitondra i chef de guerre eto Madagasikara. Malahelo amlaza fa tanteraka izany izao satria araka ny gazety Taratra tamin'ny 12 Mai ny fampitifitra tamin'ny Maramila ny dahalo tany Betangisy district Befotaka tamin'ny 20 Mai. Araka ny gazety Taratra tamin'ny 12 Mai ampiasa lance roquette entiny hélicoptère ny mpitandro filaminana iediny amin'ny dahalo. Inona moa tompoko izany fa tsy fiandohany ady an-trano na lagera mihitsy azy. Ao koa ny fahakiviany ireo mpitandro filaminana. Mba ho tomombana tsara ny fitandroan'ny filaminana mandritry ny fifidianana, nangataka vola 7 miliara ariary ny mpitandro filaminana. Kanefa noho izany ny azon-damosiko hoy ny senity, hoy ny fitondrana tetezamita sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny vaovao navoaka ny gazety Basy Vava tamin'ny 12 Mai ary namanisy mail no matsikaiky. Nilaza mantsy ty gazety Basy Vava ty fa mety irotsaka fidina député i Remenabila. Raha lany député namanisy mail Remenabila, isy raha ao tsy mbazaza ao satria
ametram-panontaniana amin'ireo mpitandro filaminana izy, ireo mpitandro filaminana nanao ny opération tandroka. Fahatelo, tsisy ny fifidianana, tsy rototra andeha hifidy ny vahoaka amin'ny ankapobeny, satria ao ny fiakaran'ny vidin'ny solika mampiasa loha. Araka ny gazety malaza tamin'ny 7 memantsy, hitombo 10 ariary ny vidin'ny lasantsy 2 litra ka mety ahatratra 4,000 ariary. Zany zao nitebitebin'ny tokantrano maro. Any atsimo, tsy mbola voatsabo tsara tompoko ny taketra, navela ny rivo-doza arina. Ambonin'izany, mirongatra ny valala. Araka ny gazety malaza tamin'ny 14 Mey, efa hiditra eto Antananarivo tompoko ny valala. Raha nanomboka tany Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, nandalo tany Iorombe, Matsiatra Ambony, Amorony Manie, Melaka, Bongolava sy Vakinankaratra. Araka ny gazety Taratra tamin'ny 12 Mey, ankoatra ny valala, mirongatra koa ny valala any amin'ny faritany maro ary maty romotra ny omby maro. Antony faefatra, tsy isian'ny fifidianana. Na atony Union Européenne sy Frantsa ny famatsiam-bola ny fifidianana satria tsy manaraka ny baikony ny mpanao politika malagasy. Antony fahadimy farany fahitako azy, tsy isiany io fifidianana io, manomboka mikomotsy kelikely amin'izay mety ho endriky ny fanjakana ny vahoaka malagasy. Ny tranga izany tany Mandritsara, ny tranga izany tany Mananaravaratra, aingany hijanona amin'ireo faritra roa ihany. Tany Mandritsara mantsy, tahorenina amin'ireo sasany Masera Marie Emmanuel LSB, nandefa ministra 4 ny fitondrana Foibe tamin'ny 9 Marsa mba handamina. Voatery ny lefana nefa ireto ministra ireto satria voatorabato. Ny antony dia satria very asina ny fanjakana eo anatrehan'ny vahoaka. Tany Mananaravaratra, araka ny gazety L'Express tamin'ny 9 Mey sy ny gazety Taratra tamin'ny 7 Mey, nidina an-dalambe ny vahoaka, sorena tamin'ny Jirama noho ny délestage. Maty tao amin'ny hôpitaly mantsy ny renim-pianakaviana iray satria tampoka ny jiro raha mbola nodidiana izy. Tezitra ny fokon'olona dia nodorany ny Baron Jirama. Niditra ny sehatra ny polisy tany an-toerana nanaparitaka azy ireo dia maty voatifitry ny polisy tamin'izany ny tovolahy iray 13 taona. Araka ny lazain'ireo gazety voalazako teo. Tezitra tamin'ny polisy noho izany ny vahoaka dia notafiany ary ny robainy ny tranon'ireo polisy. Mahavariana namany Ismaël ny fihetsika Andriamato Rakotondrazaka Arsène, ministry ny filaminana anaty eo anatrehan'izany. Ny antso mpanao gazety izy tamin'ny 9 Mey dia izao ny teny nataony: tsy marina ny filazana fa nisy olona maty tao amin'ny hôpitaly. Ny marina ho ity ministra ity dia misy mpanao politika tia nakorotana fotsiny. Za tsy tany Mananaravaratra fa tatitra nataon'ireo plaza vaovao no hitako sy reko. Rehefa misy gidragidra mitranga eto Madagasikara, tahaka izao hatrany no ataon'ireo lehibe ny mpitandro filaminana. Magnamora somotra fanain-dranomay izy ireo, manao vain-draha latsy marary, milaza fa ny vahoaka hatrany no diso dia amarininy foana ny adalana ataon'ny olona. Aiza moa tompoko no tsy ho very asina eo anatrehan'ny vahoaka ny fanjakana. Ahoana moa no hisy ny fifidianana amin'izany? Amiko namany Ismaël, raha atao ihany ny fifidianana amin'ny 24 Jolay. Fifidianana maizina, fifidianana maloto, fifidianana tsy manaja ny safidim-bahoaka no hitranga ka azo ny rehetra tsy pahana ny vokany.